manodidina ny 800 malagasy dia tantsapamokatra miantoka ny tsaratsika ny fahavitantenara-tsakafo izy ireo ka izany indrindra no mahatonga ny fitondram-panjakana malagasy ny alalan'ny ministerin'ny fambolena sy ny fiompiana nanohana fatratra azy ireo amin'ny anam-pamokarana sy ny fitaovam-pamokarana ary nanomboka tany amin'ny taona 2010 sy 2020 ka hatrany amin'ny taona 2020 sy 2020 dia namafisina izany fanohanana izany. Tsara ihany koa no mamerina hatrany mampatsiahy fa antoky ny fahatsarana ny velirano fahasivy napetraka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny amin'ny fahavitantenara-tsakafo izay reto tantsaha reto no azo atao anisan'ny kitro ifaharan'izany. Maro ny ezaka efa vita tao ny fanavaozana ny paikady nasionaly famokarana masomboly mba ahafahantsika mampiakatra ny tamin'ny famokarana sy fampiasana masomboly ara-kalitao afaka miatrika ny fiovaovan'ny toetrandro ny masomboly izay resahantsika amin'izany fa eo ihany koa ireo karazana masomboly izay soritana manokana ho an'ny any faritra Anosy sy ny faritra Atsimo ireny dia azo ambara fa zava-dehibe loatra ny famatsiana ireo tantsapamokatra manerana amin'ny faritra 13 eran'ny Madagasikara. Raha totaly dia any amin'ny masomboly voafantina hatrany amin'ny 805 taonina no zaraina ny masomboly legioma dia nahatratra hatrany amin'ny 8 hetsy fonosana eo ny taom-bongazo zany na taom-bomanga izay tena foto-tsakafo malagasy ihany koa dia nahatratra hatrany amin'ny 9 hetsy 12 tapitrisa be izao ilazana hoe tena anisan'ny foto-tsakafo malagasy zany aoko ihany koa ny fanohanana amin'ny zezika izay nahatratra hatrany amin'ny 900 sy 3 sy 1 alina taonina ka tena zezika manaraka ny fenitra takiany fambolena zany zarainy zany. Tsy latsa-danja amin'izany ny fitaovam-pamokarana izay nahatratra hatrany amin'ny 9 sy 2 hetsy na madinika na vaventy zany dia nanapitsika andreo tantsaha nandritra andreo fitaovam-pamokarana mifanesy 2010 sy 2020 ka hatramin'ny 2020 sy 2020 zany. Raha tambatra ro atotanisa tamin'izany fitsindrarana zany dia fitsindrarana mahatratra hatrany amin'ny 4 hetsy sy 2 tapitrisa eo no natao ary zao moa zany araka nambara teo misy ny nanomezana masomboly ny zezika amin'ny fitaovam-pamokarana ary tsara moa ny manamarika fa nandritra an'ireo fotoana fandimby dia misy ny tantsaha ny taona ray izy dia mahazo masomboly taona manaraka izy mahazo fitaovam-pamokarana sy ny sisa ary izay no nahatrarantsika an'izany salanisa ambony zany mahery ny roa tapitrisa ny fitsinjarana tao. Tsara koa nefa ny manoritra fa ny fampiofanana ny tantsapamokatra dia zava-dehibe loatra ka maro ireo tanora izay nahazo fiofanana ara-pamikasika ny famokarana izay mahatratra hatrany amin'ny 8 sy 2 alina sy 1 hetsy ireo tanora izay nofanina tsy adino ihany koa ho hitantsika amin'izao fandaharana izao ny kasika ny tetikasa lehibe titre vert izay eo ambany fiahin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina moa izy io todia manokana any amin'ny tanora ary ny tanjona amin'io tetikasa titre vert io dia ny hanolotra tany 1 hectara ka hatramin'ny 2 hectara ary totaly any amin'ny 500 sy 2000 ireo tanora mpanjara moderna izay mahazo sitraka tohana amin'ny alalan'io tetikasa io. Amin'ny ankapobeny io tetikasa titre vert io dia miantoka amin'ny fiainan'ireo tantsaha ireo tanora tantsaha voafantin'ireo ary sady tsika ihany koa mamorona asa ary tena azo ambara fa fanohitra hoentina miady amin'ny fahatrany zany.
koa mahafaly andray ny mandolotra antsika ireo zava-bita mikasika ny hanampamokarana ny fitaovam-pamokarana ny titre vert zay nambara teo zava-bita nandritra ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 no arahantsika eto ka mahazo fafinaretana eo am-panarahana ity fandaharana mahavokatry manaraka ity. Sompitry ny vary I aloatra mangoro raha ny vokatra ao amin'ny lemaka PC 23 tokatrano tatsaha mihoatra ny 7 sy 2 alina mahery no nisitraka masomboly vary sy katsaka ary masomboly legioma. Nisy ihany koa ireo fitaovam-pamokarana madinika sy vaventy ahafana manamora ny asa fambolena, ny zezika organika sy NPK arahina ireo fampiofanana ireo tatsaha sy tanora mpandraharaha izay tohana ny tetikasa papri sy FDA. Ny fanaingana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa titre vert dia natao ny 20 Desambra 2024 tao amin'ny commune Andilana Toby 520 hektara ny fitambaran'ny velarantany natolotra. Ka ny 100 hektara ambolena, 20 hektara kosa anorenana ny trano fonenana ary ny 10 hektara farany ananganana birao. Tanora miisa 100 izay voafantina no misitraka izany. Ho anan'orona mani izay faritra manana toetrandro miovaova, mifanentana amin'ny fambolem-bary dia tokatrano tatsaha miisa 7 alina sy 4 hetsy mahery no misitraka masomboly vary katsaka voanjo, soja, masomboly legioma ary taombomanga. Mahakasika ny titre vert dia ny 30 Novambra 2024 no natao ny fanaingana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Fokotany tsy manary loka, commune Itremo, distrika Ambatofinandrano. Velarantany 200 hektara no natolotra ireo tatsaha miisa 100, izany hoe misitraka 2 hektara ny isa tokatrano. Raha ny mahakasika ny faritra Analamanga dia tokatrano tatsaha miisa 430 sy 700 sy 2 alina no nisitraka fiofanana. Ny fanaingana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa titre vert dia nototosaina ny 17 Septambra 2024 tao amin'ny commune Fiaonana Ankazobe. Tanora mpandraharaha moderna miisa 770 no nisitraka velarantany mirefy 770 hektara. Ny faritra Analanjirofo dia manana ny hoaviny amin'ny siampamokarana ka tokatrano tatsaha misitraka 400 sy 400 sy 3 alina no mihoatra no notolorana masomboly isan-karazany ary 400 sy 2 alina mahery no nisitraka zezika. Raha ho any tapany atsimon'ny nosy dia anisany manana ny tanjany eo amin'ny otrikairena ara-pambolena ny faritra Androy. Na dia miatrika haintany matetika aza ny faritra dia mitondra vahaolana hatrany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny famatsiana ireo anam-pamokarana ka tao mangazo miisa 4 sy 1 tapitrisa no nositrahana tokatrano tatsaha mpamokatra miisa 2 sy 2 alina mahery. Ao ihany koa ireo anam-pamokarana isan-karazany. Tsy diso anjara tamin'ny fisitrahana anam-pamokarana ihany koa ny faritra Anosy. Mando lava sady mafana izay tena mety amin'ny fambolena ny faritra ka tokatrano tatsaha miisa 2 sy 2 alina mahery no nahazo potira sy taomboly isan-karazany miisa 300 sy 4 alina sy 1 hetsy sy 1 tapitrisa mahery. Nisy ihany koa ny fitaovam-pamokarana vaventy sy madinika miisa 3,500 sy 7,000 izay nisitrahana tokatrano 320 sy 7,000. Ny volana Jiolay 120 sy 2,000 no nanaingana tamin'ny fomba ofisialy ny titre vert tao Agnarafaly, commune Ifotaka, distrika Ambosary. Velarantany 200 hektara no nohajariana ka tanora mpandraharaha moderna 2,000 no nisitraka izany. Nisy ny forage natao mba hananorana ny fisitrahana rano. Ny faritra Atsimo andrefana izay misy ny lemaka Bamagoky ary anisan'ny faritra tena mahavokatra dia nisitraka tao Mangazo 4 sy 1 tapitrisa mahery ary masomboly maro samihafa. Raha ikisaka any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana indray isika dia tokatrano tatsaha mpahazo tombotsoa miisa 3,5 alina mahery no nisitraka tao sy botira miisa 2 sy 1 tapitrisa no mihoatra. Faritra mando mandavataona ny ilany Atsinanana Madagasikara, mitondra tombotsoa ho an'ny mpamboly izany ary mamaly ny filan'ny tatsaha. 720 sy 400 sy 3,000 ny isan'ireo fitaovam-pamokarana natolotra ho an'ireo tokatrano tatsaha mpamokatra miisa 70 sy 700 sy 2,000. 420 sy 2,000 kosa ireo tatsaha sy tanora mpandraharaha voahofana sy efa misehatra.
mahazo aina ny famokarana eny amin'ny faritra betsiboka noho izy ireny vohitry ny hafanana. Masimbolovary sy katsaka 13 taona no natolotra ho an'ireo tokantrano tantsaha miisa 7 mahery. Ny ampizezika 5 sy 600 taona ho anapisitraka miisa 7 mahery. Anisan'ny faritra manana famolem-bary midadasika ny faritra Boeny amin'ny alalan'ny Lemaky Marivoay. Ny sitraka anampamokarana masimbolovary sy katsaka mitontaly 420 taona ireo tokantrano tantsaha mpamokatra miisa 2 alina mahery. Noho ny fitombon'ny velarantany fambolena ho an'ny faritra Bongolava dia no amafisina araka izany ny famatsiana ara-pamokarana ny faritra. Masimbolovary sy katsaka 416 taona no natolotra ho an'ny tokantrano tantsaha miisa 2 alina mahery. Ny faritra Diana dia nisitraka masimbolovary sy katsaka mitontaly 300 taona ka tokantrano tantsaha miisa 307 no nisitraka izany. Ny tombony tahambokatra eo anivon'ny faritra Fitovinany, fonosana masimbolo legioma mitontaly 2 alina mahery no nozarainy ka tokantrano tantsaha miisa 2 no nisitraka izany. Manana ny anjara toerana ny faritra Iorombe eo amin'ny lafin'ny famokarana indrindra ny vary. Novajiana masimbolo zezika, fitaovam-pamokarana ny faritra ka masimbolo-vary, tsaramaso, voanjo, soja, katsaka mitotaly 310 taona no natolotra ireo tantsaha mpamokatra miisa 1 alina mahery ary fonosana masimbolo legioma miisa 450 sy 207. Ho an'ny faritra Iorombe dia notanterahana ny 5 oktobra 2023 ny fanaingana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa titre vert tao be mahovony malaza commune ambanivohitra Satrikala distrika Iosy. Tanora mpandraraha moderna miisa 100 no nisitraka ny velarantany mitotaly 12 hektara izany hoe 1 hektara isan-tokantrano. Maro dia maro ireo anampamokarana nozaraina teo anivon'ny faritra Itasy. Nisy ny masimbolovary, tsaramaso, legioma sy ny sisa. Mizesika NPK sy organika ireo fitaovam-pamokarana moderna. Ireo tantsaha navita fiofanana kosa dia 17,905. Anisan'ny nisitraka tetikasa titre vert ny faritra Itasy ka ny 30 novambra 2023 tao amin'ny commune Miandrandra, distrika Arivonimamy no natao ny fanaingana tamin'ny fomba ofisialy. Mirefy 100 hektara ny velarantany voajary natolotra tanora mpandraraha moderna miisa 100. Rakotra volovary ny faritra Matsiatra ambony, anisan'izany ny lemaka kirano fotsy sy ikalamavony. Nisitraka masimbolovary sy katsaka 520 sy 300 taona ireo tantsaha-pisehatra miisa 550 sy 307. Masimboly legioma 70 sy 204 fonosana ary zezika organika sy NPK 70 sy 100 taona. Ny faritra Melaky dia malaza amin'ny famokarana eo anivon'ny lemaka voajary toy ny Bemeloka sy Beboka Antsalova. Tokantrano tantsaha miisa 3 alina mahery no nisitraka masimbolovary sy katsaka 700 taona. Fonosana masimboly legioma 4 alina isa, ao koa ny zezika organika sy NPK ary ireo fitaovam-pamokarana majinika sy vaventy. Tao be tanatanana Fokotany Ambonarabe Mahasoa no natao ny fanaingana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa titre vert Melaky ny 7 novambra 2022. 1 sy 200 hektara ny velarantany natolotra ka tanora mpandraraha moderna miisa 30 no nisitraka izany. Manana tanjaka ara-pambolena ny faritra Menabe noho izy manana ny lemaka Dabara sy lemaka Vondrove izay mitondra vatsim-pamokarana ho an'ny fambolena. Masimbolovary, tsaramaso, voanjo, soja, katsaka 720 sy 400 taona no nozaraina ho an'ireo tantsaha mpamokatra miisa 1 sy 3 alina mahery. Fonosana masimboly legioma miisa 720 sy 400 sy 2 alina ihany koa. Toy izao ny tolotra ho an'ny faritra Sava teo amin'ny lafiny anampamokarana. Maro ihany koa ireo tanora mpandraraha sy tantsaha navita fiofanana ary efa misehatra miisa 720 sy 200 sy 1. Ho fanamafisana ny seha-pamokarana eo amin'ny faritra Sofia dia natao lahara-pamehana ny famatsiana arahana-pamokarana ireo tantsaha mpamokatra. Masimbolovary, katsaka, legioma, zezika organika sy NPK, fitaovam-pamokarana majinika sy vaventy ary manana tanora sy tantsaha mpamokatra navita fiofanana miisa 502 efa misehatra ny faritra. Manao lanja miakatra ny fitombon'ny vokatra ao vakinankaratra
ny anampamokarana no isan'ny antoka izany. Pahazo tombotsoa miisa 8 sy 2 alina mahery no nisitraka masomboly vary, tsaramaso, voanjo, soja, katsaka, mitotaly 2,20 sy 200 taona. Masomboly legioma 5,20 sy 704 fonosana. Hita sotra ny fivoaran'ny fambolena ao vatovavy. Masomboly vary sy katsaka 100 taona no natolotra ireo tokantrano tatsapy sitraka miisa 700 sy 7,000 mahery. Ao koa ireo masomboly legioma sy ireo fitaovam-pamokarana majinika sy vaventy miisa 50 sy 2 alina. 420 sy 500 ireo tatsasy tanoram-pandrarana sy hofanana sy ifamisehatra. Ho tohizina sy ho amafisina hatrany arak'izany ny fanohanany ny fitondram-panjakana ny siam-pamokarana ao anatin'ireo 5 taona ho avy mba anatrarana ny fahafitatehana ara-tsakafo ary anenana ny taham-pahatrana eto Madagasikara.